Ny Soratra Masina no loharono sy fenitra tokana iorenan'ny finoana kristianina. Io no fahefana farantampony ho an'ny fahamarinana rehetra inoantsika. Izay foto-kevitra izay no fehezina amin'ilay fiteny hoe Sola Scriptura, Soratra Masina irery. Maro ny kristianina mandano io foto-kevitra io, eny fa na ireo milaza azy ho protestanta aza dia misy tsy manaiky azy io. Anisan'ny antony iray voalaza matetika anoerana ny Sola Scriptura dia ilay hoe sao lasa manidy an'Andriamanitra anaty vata isika amin'izany fomba fisainana izany. Mettre Dieu dans une boaty ny fitenenana. Raha atao amin'ny fiteny hafa dia hoe mametra an'Andriamanitra. Tena izany tokoa ve natao antsika rehefa mivohy ny Sola Scriptura isika. Ndao hianatra. Tsy azo atao anaty vata Andriamanitra mazava be iny. Tsy voafetran'izan'izy izy, tsy misy olona mahatakatra an'Andriamanitra tanteraka. Tsy misy olona afaka hiteny hoe takatro zato isan-jato ny momba an'Andriamanitra rehetra na hoe tsy misy miafina amiko izany Andriamanitra izany. Rehefa miteny sika hoe ny Soratra Masina irery no loharono sy fenitra iorenan'ny finoana kristianina dia tsy Andriamanitra no ferantsika anaty boaty fa ny fanambarany. Tena misy tokoa ilay boaty. Ilay fetra tsy azontsika ioarana raha ny fahalalana momba an'Andriamanitra no resahana. Io boaty io dia ny Soratra Masina. Io boaty io dia Andriamanitra ihany no nametraka azy fa tsy ny olombelona akory. Any tompo Andriamantsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara mba hankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Tena misy ny zavatra miafina, zavatra tsy fantatsika momba ny Andriamanitra io, mijanona ho Andriamanitra tsy takatry ny saintsika tanteraka izy, fa ny fahalalana izay nahavelany ho azontsika olombelona ny fanambarany momba ny tenany dia andraikitsika ny mifikitra amin'izany, mankatoy izany sy mampianatra an'izany amin'ny taranaka rehetra mifandimby. Ny kristianina mivohy ny Sola Scriptura dia mino fa izany fanambaran'Andriamanitra momba ny tenany izany dia noraketiny ao anatin'ny Soratra Masina. Tsy Andriamanitra no voafetra ao anatin'ny Soratra Masina fa ny fanambarany ho antsika. Avy ao isika no maka ny fotom-pampianarana rehetra inoantsika, ny teolojiantsika, ny fahalalantsika momba ny fizin'Andriamanitra, ny zavatra tiany sy tsy tiany, ny toetrany, ny planiny, ny famonjeny, ny zavatra rehetra tiany ho fantatsika sy tiany hanorenantsika ny finoantsika dia nataony ao anatin'ny boaty io, ao anatin'ny Soratra Masina. Io no fanambaran'Andriamanitra. Tsy misy mahazo mamorona, tsy misy mahazo manampy fanambarana vaovao intsony ny mpitory-teny fa manazava sisa. Tsy misy azo antoka izay rehetra milaza azy naheno avy amin'Andriamanitra, nahitan'Andriamanitra ka hampianatra fahamarinana vaovao atsika, tsy miainga avy eo amin'ny Soratra Masina. Fehiny. Ny Sola Scriptura dia tsy mametraka an'Andriamanitra ao anaty vata, ao anaty boaty akory fa mametraka ny fanambaran'Andriamanitra ao anatin'ilay boaty. Ary izy Andriamanitra ihany no naniraka antsika hanao an'izany. Ny fampianarana rehetra noho izany dia mila mandalo sivana hatrany. Jerena hoe mifanaraka amin'izay voalazan'ny Soratra Masina sa tsia. Eny na izao fampianarana ataonay izao koa dia tafiditra ao anatin'izany.